Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no entina rabanareo amin'izao alina izao manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara raha sanampitiavana ihany koa ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra lalody andora itsika ireo lohateny. Mitaky ny ampiarana ny fanafoanana ny andininy faharoa amby efapolo ao anatin'ny fihaizan-dalana mikasika ny zoam-pirenena malagasy na ny antsoina hoe abrogation par désuétude anio andininy faharoa amby efapolo io ny solombavambahoaka ny ampany sady filohan'ny voamera ny lalàna ao amin'ny anteny miram-pirenena keran ny idéal 100 androany. Mbola tsy nampiarana ho izy na indray mandeha azy io andinin-dalàna io tato anatin'ny enimpolo taona ary mahatsapa amin'izay ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana matona naiky ny firotsahako vidiny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina sy nanaiky ny fahalaniny tamin'ny 2024 hoy keran ny idéal 100 tsy misy afaka anafaka na nolo ny raha mikorina maha-malagasy ao anatiny hoy kosa ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina izay nitondra ny fanehoan-keviny voalohany 10 andro taoriny ny voany taratasy manamarina ny fananany ny zoam-pirenena frantsay nandritra ny fitokanana ny rovan'ny Manjakamiadana omaly. Tokony tarika ny matso eo amin'ny kianjabe ny Mahamasina sy tsy tokony safo ny andia tafika intsony ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina amin'ny 9 jona 2024 izao hoy ny antoko politika madio androany noho ny eloka be vava sy famadihana tanindrazana nataony amin'ny fizakana zoam-pirenena frantsay. Nangataka ny ampangany anteny miram-pirenena ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina sy ny andefasana azy ho tsaraina manolora ny fitsarana avo na ny haute cour de justice araka izany ny antoko APM tarihiny ny filohany Albora Kotarso izay antoko politika tonga nanatitra ny taratasy mirakitra ireo fangatahana ireo teny amin'ny anteny miram-pirenena androany. Mpiadana misa fito hetsy no hiatrika ny fanadinana CEPE raha ampitso manerina ny Madagasikara izay paritaka amin'ny foibe mpanadinana misy 5,700 nisy tamin'ireo mpiadana indrindra ny sekoly tsy miankina no androany vao nizaraina ireo taratasy fiantsona na ny convocation amin'ny fanadinana izay sorohana ny fahaverezana raha ny fanadinana tao saingy no mariny teo anivon'ny Sisco ihany koa fa misy ireo sekoly tsy miankina no miandry ny fahavitany ny fandoavana ny saram-pianarana vao manome ireo taratasy fiantsona ho an'ny mpiadana amin'ny fanadinana ireo. Aotrano ny sarahany ny lalao ny Baria sy ny Ghana omaly teo amin'ny kianja ny Baria izay tafiditra ao anatin'ny fifantsana ny CAN 2024 izay efa tsy ao anatin' ireo tafiakatra amin'izany moa i Madagasikara saingy tsy maintsy mamarina ny lalao rehetra fotsiny. Manana isa roa mantsy ny Baria amin'izao ao anatin'ny vondrona eo izay misy any Madagasikara ary lalao iray farany ifanandrinana amin'ny Angola sisa no tanteraina amin'ny volana septambra ho avy izao amin'ny fifantsana ny CAN 2024 io. Efa vonany koa i miora hitondra amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro ho an'ny rampitso. Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no entsiko iarabaranao any tokantrano any izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao fataritsika aro eto ny hoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro ampitso talata faharoapolo ny volana Jona taona 2024 sy 2025 saika isy fidinana ny maripana ambany raha ho an'ny afoatany manokana raha saika ivadibadika kosa nefa ny toetry ny andro any amin'ny ilany atsinanana sy avaratra atsinanany Madagasikara any. Andao ary ho fataritsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay raha ny tapany maraina ho an'ny afoatany no anomboantsika azy dia hitantsika amin'izao fa ifandimby ny rahona sy ny masoandro ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro toy izay ihany koa ho an'ny ato Fianarantsoato raha ny any Nosy Bekosary no anoizantsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa hitoetra ny orana tandrifondrahona ka vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto fatra sisa ambiny ireto dia saika hibalika ny masoandro ho an'ny atoandrefana saina amin'ny tapany atsimo nosiny raha hitoetra kosa nefa ny rotsakorana ato amin'ny ilany atsinanany Madagasikara ato raha saika anorana tandrifondrahona ny any Sainte Marie any. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ny tapany maraina raha ny tapany hariva ary izao no fataritsika manaraka ny makasika izay mety ho toetry
toetry ny andro izay raha ho an'ny afoatany an-trano no anomizantsika azy dia hitantsika amin'izao fa mbola itoy izay fifandimbiasany rahona sy ny masoandro izay fa raha ikisakisika ho an'ny ato afianaratsoato dia saka hibalika ny masoandro raha toka hifandimbiasany rahona sy ny masoandro kosa ny Antoamasina sy Sainte Mariane raha ny maripana Ambandrindra ary no fantarintsika manaraka dia tazana izany ho an'ny afoatany izay vinavinaina manodidina ny 9 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ary tazantsika kosa ho an'ny any Mahajanga any ny maripana Ambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 degré Celsius toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andra pitso talata raha ny masoandro kosa ho an'ny afoatany dia hiposaka amin'ny 9 ora sy fahefany maraina ary rentika amin'ny 10 ora sy sasany ariva akasitrahana feno ary isika rehetra niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola saiko ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara mirary herinandro vaovao mahafinaritra ho antsika rehetra ary veloma tompoko. Iverenantsika raha navetivety ary aloha ireo lohateny. Mitaky ny ampiarana ny fanafoanana ny andininy faharoa amby efapolo ao anatin'ny fihaizan-dalana mikasika ny zom-pirenena malagasy na ny antsoina hoe abrogation par désuétude anio andininy faharoa amby efapolo io ny solombavambahoaka ny ampany sady filohany voamera ny lalàna ao amin'ny anteny miram-pirenena keran ny idéal 100 androany mbola tsy nampiarana ho izy na indray mandeha azy io andinin-dalàna io tato anatin'ny 80 taona ary mahatsapa amin'izay ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana matona naiky ny firotsahako vidiny filohan'ny-pirenena Andry Rajoelina sy nanaiky ny fahalaniny tamin'ny 2024 hoy keran ny idéal 100 tsy misy afaka anafaka na nolo ny ramokoriana mahamalagasy ao anatiny hoy kosa ny filohan'ny-pirenena Andry Rajoelina izay nitondra ny fanehoan-keviny voalohany 10 andro taoriny ny voany taratasy manamarina ny fanana ny zom-pirenena frantsay nandritra ny fitokanana ny rovan'ny Manjakamiadana omaly. Tsy tokony hitarika ny matso eo amin'ny kianjabe ny Mahamasina sy tsy tokony safo ny andia tafika antsony ny filohan'ny-pirenena Andry Rajoelina amin'ny 20 jona 2024 izao hoy ny antoko politika madio androany noho ny eloka be vava sy famadihana tanindrazana nataony amin'ny fizakana zom-pirenena frantsay nangataka ny ampangany anteny miram-pirenena ny filohan'ny-pirenena Andry Rajoelina sy ny andefasana azy ho tsaraina manolora ny fitsarana avo na ny haute cour de justice araka izany ny antoko APM tarihin ny filohany Albora Kotarso izay antoko politika tonga nanatitra ny taratasy mirakitra ireo fangatahana ireo teny amin'ny anteny miram-pirenena androany. Mpiadana misa fito hetsy no hiatrika ny fanadinana CEPE raha ampitso manerina ny Madagasikara izay iparitaka amin'ny foibe-panadinana misy 5,750 nisy tamin'ireo mpiadana indrindra ny sekoly tsy miankina no androany vao nozaraina ireo taratasy fiantsona na ny convocation amin'ny fanadinana izay isorohana ny fahaverezana raha ny fanadinana tao saingy no mariny teo anivon'ny Sisco ihany koa fa misy ireo sekoly tsy miankina no miandry ny fahavitany ny fandoavana ny saram-pianarana vao manome ireo taratasy fiantsona ho an'ny mpiadana amin'ny fanadinana ireo. Aotrano ny sarahany ny lalao ny Baria sy ny Ghana omaly teo amin'ny kianja ny Baria izay tafiditra ao anatin'ny fifantsana ny kanina 2024 izay efa tsy ao anatin'ireo tafiakatra amin'izany moa i Madagasikara saingy tsy maintsy mamarina ny lalao rehetra fotsiny. Manana isa roa mantsy ny Baria amin'izao ao anatin'ny vondrona eo izay misy any Madagasikara ary lalao iray farany ifanandrinana amin'ny Angola sisa no tanteraina amin'ny volana septambra ho avy izao amin'ny fifantsana ny kanina 2024 io. Ny antsipiam-baovao avy hatrany ary tandremo fa mbola misy taranaka mpamadika maromaro any mivazavaza sy mivovoka nefa tsy anaiko zarazaraina sy ho ampediny isika hoy ny filohan'ny-pirenena Andry Rajoelina omaly nandritra ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny rovan'ny Madagasikara izay nasiana fanavaozana sy ny kianja masoandro ao anaty rova tsy misy olona na iza anafaka ao anatiko sy ao anatin'izay tia tandrazana ny fitiava-tandrazana izay miredareda ao am-potsika tsy misy ihany koa olona afaka anafaka ny mahamalagasy antsika ary tsy misy olona afaka anafaka na an'olony ramokoriana mahamalagasy ao anatsika hoy ny filoha Andry Rajoelina izay nindrana ny teny iray arvony ho famalina ny ady hevitra tsy mety lefy mikasika ny fizakany zom-pirenena frantsay ny andinindinjera.
sy nitondra fanazavana mikasika ny fizakana ny zom-pirenena frantsay izay miteraka adihevitra efa herinandro latsaka izao. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandrisy ny kabary ny omaly alahady 20 jona tamin'ny fitokanana ny rovan'ny Manjakamiadana izay novaina ho rovan'ny Madagasikara. Nambarany kosa fa tsy misy olona afaka na an'olony raha mikorina maha-malagasy ao anatiny. Teny iray vony ary apetrako ary afatra apetrako amin'ny malagasy dia hoe tsy misy olona na iza anafaka ao anatiko sy ao anatin'izay tia tanindrazana ny fitiava-tanindrazana izay miredareda ao am-potsika. Tsy misy olona afaka anafaka ny maha-malagasy atsika. Tsy misy olona afaka anafaka na n'olony raha mikorina maha-malagasy ao anatitsika. Tandremo fa mbola misy taranaka-pamadika maromaro any mivazavaza sy mivovo ankehitriny. Tsy anaiko ho zarazaraintsika, tsy anaiko ho ampedinitsika fa ny fitiava-tanindrazana no mibaiko atsika anavotana ny firenena. Lazaivina dia nialy ny talata 13 jona 2024 lasa teo no nisy namoaka sy niparitaka tao amin'ny tambajotra serasera ny sary mirakitra ny didim-panjakana fanomezana zom-pirenena frantsay ho an'ny filoha Andry Rajoelina na ny décret de naturalisation izay nivoaka ny 7 novambra 2024. Misy nisomian'ny prime ministre frantsay Manuel Valls sy ny ministry ny atany frantsay tamin'izany Bernard Cazeneuve. Niparitaka tamin'ny fotoana io ihany koa ny kopin'ny gazety mpanjakana frantsay na ny journal officiel nivoaka ny 20 novambra 2024 ary mirakitra ny nahazoany filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny vadiny Mialy Razakandisa ary ny zanany Telomenada ny zom-pirenena frantsay. Talohan'izao dia efa nivoaka tamin'ny pejy voalohany la gazette de la Grande Île ny 3 marsa 2024 lasa teo ny kopin'ny passeport frantsay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy mitovy fa mifanipaka ny votoatin-kevitra entin'ny ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy sy ny Italien ny serasera ny fiadidina ny Repoblika teo aloha Rina Rakotomanga miaro ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao anatiny izao raharaha mafana mikasika ny fizakan'ny filoha ny zom-pirenena frantsay izao hoy Maître Yantra Razafy-Manantsoa tao anaty fandaharana miara-manonja androany. Raha nanizingizina ny mahataranaka malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay ny filoha Andry Rajoelina mantsy i Lalatina Rakotondrazafy dia nilaza kosa Irina Rakotomanga fa tamin'ny fomba ara-diplomatika no ny zava-bita nandritra ny fividianana filoham-pirenena tamin'ny 2012 no nanomeza ny fitondrana frantsay an'io zom-pirenena io ho an'ny filoha Andry Rajoelina. Andeha raintsika ireo fanenkevitra rehetra ireo entin'ireo vehivavy manohana sy manakena ny zom-pirenena ananan'ny filoha Andry Rajoelina io. Taranaka faefatra amina fianakaviana frantsay ny filoha Andry Rajoelina hoy ny ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy tao amin'ny fandarina tsy ho topotra miona tao amin'ny haino amanjerim-panjakana ny zoma 14 jona lasa teo. Nolovainy tany amin'ny dadabeany araka izany ny zom-pirenena frantsay izay ananany amin'izao hoy Lalatina Rakotondrazafy. Ny filoha Andry Rajoelina tompoko dia ary tsy vaovao zany. Zahay fa naheno an'izany tamin'izy nilatsaka hofidiana be ny tanàna tamin'ny taona 7 dia efa naheno satria za nisan'ny niara-dia taminy nanoana azy tamin'ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny taona 7 efa naheno aho hoe ny filoha Andry Rajoelina io dia 4e génération ana famille fianakaviana frantsay zany hoe aty amin'ny indro moa natao génération tsy aty amin'ny taranaka faefatra aty amin'ny taranaka faefatra izy amina fianakaviana frantsay zany hoe ny dadabeany ny arrière grand parent zany ny dadabeany zany dia ny zaka ny zom-pirenena dadabeany dia ny zaka ny zom-pirenena frantsay zany hoe raha atao amin'ny laza tsotra azy faran'izay tsotra dia mizaka ny zom-pirenena frantsay ny filoha Andry Rajoelina par affiliation. Nahitsy ny Maître Yantra Razafy-Manantsoa tao anaty fandaharana miara-manonja androany alatsinainy 17 jona nefa fa tsy misy izany affiliation izany ao anatin'ny lalàna mifehy zom-pirenena fa affiliation no tokony ho izy hoy ity mpisolo vava ity. Tony olona tony mantsy tena mahay be ary tapahaizana tsisy ohatr' izany fa isamina enitsika teo zany ozy izy hoe le filoha Andry Rajoelina ozy izy dia vaza par affiliation. Ça n'existe pas, ça n'existe pas et ça n'existe nulle part, madame. Filiation ften.
fa tsy affiliation izy ty tsy hoe association ka affilié am'izao na syndicat ka hoe affiliéna amin'ny syndicat fa il s'agit d'une naturalisation de ça se dit pas et ça ne se dit jamais par affiliation madama miseho anao mahay be io rehefa tsy mahay hoa de mangina aloha fa mba misy fotoana mba afaka akombona ihany koa imolotra iny mamasosy manjaka iny zany ny teny fa par affiliation hony de zéro ianao raha manao fanadinana de zéro manatody ary raha mbola misy ny négativa de moins négativa hoe moins zao sur 60 na sao ataontsika sur 20 fotsiny ary tsy zéro akory fa moins firy zay ny noty azonao raha iny zany ny ferovanao any Andry Rajoelina. Isan'ny nanao io fahadisoana io ihany koa ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny République Romy Vos izay niresaka tamin'ny mpanao gazety Frantsay Le Monde ka azo antoka araka izany fa ny ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy izay isan'ny atodo andapa no nipoirany fiarovany tena ny filoham-pirenena mifototra amin'ny fandovana ny zoam-pirenena Frantsay ananan'io hoy Maître Yantra Razafy Manantsoa. Ary hitako kay le Romy ny teniteny hoe par affiliation raha niresaka tamin'le mpanao gazety ny TVM de hita taratra zany fa ny briefeny BM Manjaka Mamasosy Manjaka izy hoe teneny fa par affiliation nazahoany Andry Rajoelina an'izany nationalité an'izany reny mantsy le olona le tenentsika hoe cerveau ary tena mieritreritra hoe cerveau faratapiny mahay faratapiny mihitsy izy ao anatin' zany mitondra fanjakana zany dia le zavatra teneniny de tonga de raisina pour de l'argent comptant zany hoe tena raisiny le olona tsy mahay de iny ny averiny Madame Romy tany amin'ny TV journal Le Monde. Isan'ny nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny zoam-pirenena Frantsay ananan'ny filoha Andry Rajoelina io ihany koa ny talen'ny serasera ny fiadidinana ny Repoblika teo aloha Rina Rakotomanga raha ny vahiny teto amin'ny Real TV ny sabotsy 17 Jona lasa teo. Tsy mitovy anefa fa mifanipaka ny fanazavana nentin'ny Rina Rakotomanga sy Lalatina Rakotondrazafy hoy Maître Yantra Razafy Manantsoa. Miakatra daholo ny pompier vehivavy namono afo fa tsisy nafaty afo fa tsy matohitra an'le proof zay nentina ary tsy matohitra ny argument zay nentiny rehetra tao anatin'izay fananany Andriamatoa Andry Rajoelina naturalisation na Frantsay zany de tsy mitovy iasa satria tsy manao briefing ka de tsy mitovy amin'le zavatra nytenen'ny Mamasosy Manjaka ny anankiray par affiliation ozy izy Mamasosy Manjaka fa ty anankiray ty indray hoe notolora amin'ny Frantsay nationalité tena azo ho an'ny Rina Rakotomanga tokoa mantsy de tsy nilovaina tamin'ny dadabeany fa nomeny ny gouvernemanta Frantsay ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena Frantsay nandritra ny fotoana nipetrahany tany Frantsa rehefa niala teo amin'ny fitondrany izy tamin'ny fiafarany Tedezamita tamin'ny Janoary 2014 tamin'ny fomba ara-diplomatika no nahazoany ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena Frantsay no izy sokajiny ny Frantsay ho demokraty rehefa nahavita ny fividianana ny ekeny rehetra tamin'ny 2014 hoy Rina Rakotomanga. Za mino satria moa filohan'ny Rajoelina fiainany manokana hoe ala izy tamin'ny alalan'izany par diplomatie zany no nazahoany an'io satria nahoana ny Frantsay no tonga de manome anao an'ilay statut na nationalité Frantsay inona ny antony noho ny zavatra nataonao ino ilay zavatra nataonao Andriamatoa filoha raha tadidinareo tsara dia nisan'ny élection démocratique reconnue dans le monde entier tao aorianany olana nisy teto Madagasikara tao aorianany 2009 ny élection tamin'ny 2013 noho izany andao omena antsika récompense ary zoan'ny Frantsay fitondrana Frantsay tanteraka ny manao an'izany mangataka titre de séjour ny filoha Andry Rajoelina satria izy mikarakara ny vady aman-jana dia nomeny izy ireo ny statut na nationalité Frantsay. Mbola tsy nisy tato anatin'ny 80 taona no sady sy nianarana tamin'ny taranjalalana teny amin'ny université velively izany zoam-pirenena azo amin'ny fomba diplomatika izany hoy kosa i Maître Yantra Razafy Manantsoa tao amin'ny fandaharana miara-manonja. Eto zany de misy indray zany nataon'ity mahay lalàna be anankiray ty tsy haiko indray no taiza indray aloha ny anaran'ny tony olona zany resaka droit zany fa misy karazany enina hony ny fahazahoana naturalisation Frantsay de misy ny anankiray natao hoe par diplomatie de tsy haiko iatsona daholo indray zany reto mpampianatra lalàna rehetrarehetra ny mpampianatra
droit civil, ny constitutionnaliste rehetrarehetra reo taiza hoaiza taiza teny amin'ny université teny akajo moa ka ty firia-mane moa manampianaranareo an'izany haikay azo atao zany hoe par diplomatie ny azahoana nationalité. Tena tu jamais vu ary nareo zany tena mampiseho ny tena fahaizanareo hafa mihitsiny ary mbola tsy hitany olona atao anatin'ny enimpolo taona ny fanazavana sy ny fahaizana seho anareo. Samy vehivavy moa hatreto no tena mifanandrina amin'ity ady hevitra mikasika ny zoam-pirenena frantsay ny filoha Ange Rajoelina ity dia i maître Yantra Zafimanantsoa mpisolo vava sy Fanny Soerneve mpisara teo alohan-daniny no tena miakatra ansehatra amin'ny fanakianana ny zoam-pirenena frantsay io. Raha ilalatiana Rakotondrazafy sy Irina Rakotomanga ary Romy Vosa Andrianarsoa ankilany no efa sainy akan-sehatra niaro ny filoham-pirenena Ange Rajoelina. Tsy mandeha irery ny andiny faharoa amby efapolo ao anatin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zoam-pirenena na ny code de nationalité fa tokony tsy maintsy vakiana miaraka amin'ny andiny fahatelo amby efapolo sy fahadimy amby efapolo ary fahadimy amby dimapolo hoy ny ministry ny fitsarana androany. Misy ho izy ny fepetra mifanaraka amin'ny fahaverezany zoam-pirenena malagasy io izay mbola mitakiny tsy maintsy isiny ny fangatahana miainga amin'ny olona voakasika ary mbola mandalo fankatoavana eo amin'ny gouvernemanta. Nambarany ministry ny fitsarana ihany koa fa tsy voarara ao anatin'io lalàna mifeny zoam-pirenena malagasy io ny anana ny malagasy zoam-pirenena hafa ankoatra ny zoam-pirenena maha-malagasy azy. Mitatra ny vaovao makasika izay no Sirana Evson. Tsy maintsy mahazo ny fankatoavana avy amin'ny gouvernemanta vao miatra ny fahaverezany zoam-pirenena malagasy ho an'ny olo-pirenena malagasy feno taona manana zoam-pirenena hafa ho ny ministry ny fitsarana Lanimbola Tiana Randria Manantena Soa androany. Tsy afaka hasarahana amin'ny andiny faharoa amby efapolo amin'ny lalàna mifeny zoam-pirenena hoy izy ny andiny fahatelo amby efapolo, dimy amby efapolo ary dimy amby dimapolo anatin'io lalàna io. Tsy mandeha irery zany ny andiny faharoa amby efapolo iny fa tokony tsy maintsy vakiana miaraka amin'ny andiny fa telo amby efapolo, dimy amby efapolo ary dimy amby dimapolo ao anatin'le diditsy volana na sy mpanovana. Raha fehezina ny voalaza ao anatin'izany dia hoe ny fahaverezan'ny zoam-pirenena malagasy dia misy fepetra arahana. Inona moa zany ny fepetra voalohany? Fepetra voalohany dia tsy maintsy misy fangatahana miainga avy amin'ilay olona voakasika izay hoe fahazahoana zoam-pirenena vahiny izay. Manao fangatahana izy aloha, avy eo io dia mandalo fankatoavana eo anivon'ny gouvernemanta. Rehefa mahazo fankatoavana indray izay vao hoe misy ny fivoahany didim-panjakana mankatoa ny fangatahana ary izany rehetra izany dia mbola tsy vita ihany zany fa izany rehetra izany dia mila avoaka amin'ny gazety-mpanjakana ny Repoblika ny Madagasikara. Izay indray ny voalaza ny andininy fa dimy amby dimapolo. Mamafisy ny ministra ny fitsarana araka izany fa tsy mitondra fahaverezana avy hatrany ny zoam-pirenena malagasy ny fahazoana ny zoam-pirenena vahiny araka n'ireo lalàna telo amby efapolo, dimy amby efapolo ary dimy amby dimapolo ireo. Ny azo tsoahana amin'izay andininy hoe roa amby efapolo, telo amby efapolo, dimy amby efapolo sy ny dimy amby dimapolo izay raha tsoahana ny foto-kevitra azo amin'izay dia hoe ny fahazahoanao ny zoam-pirenena vahiny dia tsy manala, tsy mitondra fahaverezana systématique, tsy hoe perte de plein droit iny akory zany avy hatrany fa subordonné, zay le terme juridique malaza azy hoe subordonné kosa amin'ilay fepetra voatsidiko teo le hoe mila misy fangatahana eo anivon'ny gouvernemanta izay mahazo an'izay alalana izay eo anivon'ny gouvernemanta ny mpanao fangatahana dia misy ny décret fankatoavana an'izay fanalana ny zoam-pirenena izay ary avy eo io dia mbola mivoaka ao anatin'ny gazety-mpanjakana. Tsy voarara ao anatin'io lalàna momba ny zoam-pirenena io raha teo fa ny malagasy dia tsy mahazo manana zoam-pirenena ankoatra ny zoam-pirenena maha-malagasy azy ihany hoy ihany koa ny ministra ny fitsarana. Ary raha tena hoe vakiana amin'ny ampitsipirihany koa ity lalàna mifehy ny zoam-pirenena malagasy ity dia tsy misy mandrara ny teratany malagasy mihitsy hanana zoam-pirenena hafa
akoatra ny hoe zoam-pirenena malagasy tsy voarara zany atao anatin'ity lalàna ty hoe ny teratany malagasy dia tsy mahazo manana zoam-pirenena akoatra ny zoam-pirenena mahamalagasy azy. Marina fa nindidy etsy volana 80 tsipika aotra 420 tamin'ny 20 jolay 1990 no mifeny lalàna momba ny zoam-pirenena malagasy izay nasipantsina tamin'ny lalàna 1940 tsipika aotra 7 tamin'ny taona 1940. Tokony ampiarina ny antsoina hoe abrogation par désuétude mikasika io andinin-dalàna ahafaharoa amby efapolo ao anatin'ny fihezan-dalàna mifehy ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy izay mahabeady-hevitra amin'izao io raha ny nambarany filohan'ny voamerany lalàna ao amin'ny antenimieram-pirenena Kéran Idéalsan androany. Efa tao anatin'ny 80 taona mantsy no tsy nampiariny fitondrana malagasy izay nifandimby io andinin-dalàna io satria tsy nisy nosaziana na nosakana na tsy sitraka ny tombontsoa maha-malagasy ireo malagasy feno taona nangataka zoam-pirenena vahiny ho ity pahay lalàna ity. Tsy misy antony tokony ampiarana izany intsony amin'izao taona 2024 izao i Kéran Idéalsan. Fahataorana ny fanandrinana amin'ny filoham-pirenena Andrazoelina amin'ny fifidianana no manosika n'ireo manohana ny ampiarana io andininy faharoa amby efapolo io ho ity solombavambahoaka IRD ity. Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Ny aiky ny filohan'ny voamerany lalàna eo anivon'ny antenimieram-pirenena Kéran Idéalsan fa lalàna manan-kery ny andininy faharoa amby efapolo ao anatin'ny lalàna mifeny zoam-pirenena izay milaza fa very ny zoam-pirenena mahamalagasy ho an'ireo malagasy feno taona mangataka zoam-pirenena afatra amin'ny taona 1990. Tiako ny misaina ny misarika ny sainy be sy ny maro fa ny fehezan-dalàna momba ny fizakana ny zoam-pirenena eto amintsika dia lalàna tany amin'ny ordonnance 60064 tamin'ny 22 juillet 1960 zany hoe aoriana kely ny fahaleovantenantsika. Io fehezan-dalàna io no efa nametraka tany amin'ny andininy faharoa amby efapolo hoe very ny zoam-pirenena n'ireo vahoaka malagasy, olo-pirenena malagasy manaika ny sitrapo izaka ny zoam-pirenena vahiny. Tsisy interprétation azo ataony amin'izany fa mazava. Hatramin'ny androany anefa dia tsy nisy na malagasy iray aza nandraisan'ny fitondram-panjakana fepetra tsy hizaka zoam-pirenena malagasy na dia efa feno taona aza no nangataka zoam-pirenena vahiny ho ny solombavambahoaka Kéran Idéalsan. Ny zavatra tokony nisy dia nanomboka tamin'ny 1970 io dia tokony nahita atsika hoe zay malagasy nandray antsitrapo ny fizakana ny zoam-pirenena vahiny dia tokony nandraisan'ny fanjakana fepetra ny anaisotra ny mamalagasy azy amin'ny fanampiarana ny io andininy faharoa amby efapolo. Efa naheno vetsika gasy teratany malagasy ny sorona taminy ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy nanomboka aorinan'io fampiarana nyty code de nationalité 60064 tamin'ny 22 juillet 1960 io. Mbola tsy nisy na dia ray raha ny fahafantarako azy. Mitaky ny ampiarana ny antsoina hoe abrogation par désuétude noho izany ity solombavambahoaka ity raha nambarany malona io resabe mikasika ny zoam-pirenena vahiny izay anana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina io. Zany hoe efa ho feno 80 taona mahery ny nisin'ilay fehezan-dalàna ilay article 42 tsy nampiaritsika. Eo no mahatonga miteny hoe misy angery olona amin'zahay nianatra lalàna amin'zahay ataoko hoe nisafidy ny anatra zany hoe lalàna zany ny atao hoe fanafoanana noho ny tsy fampiarana miverimberina ao anatin'ny fotoana ny andinin-dalàna anankiray. Amin'ny teny vahiny na amin'ny terme juridique dia hoe abrogation par désuétude. Mba azonareo eritreretina ve zany hoe lalàna nanankery hatramin'ny 700 io article 42 io tsy nampiaritsika teto Madagasikara. Dia itenitsika hoe mbola manankery io nefa ny nampiaratsika azy dia hoe tsy nisy nosaziana reo gasy ny zakany zoam-pirenena vahiny. Efa mahatsapa io trango io ny fitsarana avy momba lalam-panorenana matoa manaiky ny firotsaham-kovidiny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy nanaiky ny fahalaniny tamin'ny taona 2024 hoy Kéran Idéalsan. Aty arina ve ny filoham-pirenena raha ohatra ka nilatsaka lany tsy nampiatra an'io ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia omena tsina satria efa natsapa hoe efa lalàna tany amin'ny 80 io tsy nampiarina hatramin'izay.
tahotra ny fanehitra amin'ny filoham-pirenena amin'ny fividianana manaraka eo no misy amin'izao ho an'ireo izay mitaky ny ampiarana an'io andinin-dalàna io hoe ty solombam-bahoaka IRD ity. Mety misy tsy anaiko hoe any lalàna manakely dia tokony tsy miatra avy hatrany nanina tsy nampiarana hatrany amin'ny taona 1970 fa ty amin'ny 3 izy no tabatabaina fatany vahiny zany fatany olona marobe zany fatany mpahay lalàna marobe zany fa fatahorana ny filoham-pirenena mety mbola ilatsaka nanaovana azy fa za de mbola miteny fa efa foana noho ny tsy fampiaratsika azy miverimberina io andiny faharoa amby efapolo io zany de zavatra voalazany principe de droit zany. Ikeron Idéalson moa no mpahay lalàna mpanohana ny fitondrana sainy joro ka niakatsehatra voalohany miaro ny filoham-pirenena amin'ny Hainomanjery. Tsy tokony hipetraka intsony ny ady hevitra fa avy hatrany dia tsy mizaka ny zoom-pirenena malagasy intsony ny filoham-pirenena Andrazoelina raha ny lalàna mbola miatra amin'izao hoy ny birao politika ny antoko-tiako i Madagasikara izay nanao fanambarana androany. Zoom-pirenena nangatahana mantsy ny zoom-pirenena Frantsay azo ny filoham-pirenena hoy Maître Eloa raha tefy mahefa mijoro. Mazava nefa ny voalaza ny andiny faharoa amby efapolo amin'ny lalàna mifeny zoom-pirenena malagasy na ny code de la nationalité malagasy fa very avy hatrany ny zoom-pirenena malagasy ananany raha olona feno taona no mangataka zoom-pirenena vahiny hafa hoy ity mpikambana ao anatin'ny birao politika ity maity. Mitatra ny andidin'izay mendrika radavana simasi Yanja Rakotonorainy. Ny lalana enimpolo sipika aotra efatra benipolo izay nivoaka ny 20 Jolay 1770 no lalana mbola miatra makasika ny zoom-pirenena malagasy na ny code de la nationalité malagasy ho ny mpahay lalàna Maître Eloa tefy mahefa mijoro mpikambana ao anatin'ny birao politika ny antoko-tiako i Madagasikara. Nanisa raha tateo aoriana ny ataontsika hoe fanovana ny andininy sasatsasany tamin'io lalàna io dia ilay andininy faharoa amby efapolo fa 3 amby efapolo fa 4 amby efapolo fa 5 amby efapolo fa 9 amby efapolo mahakasika ny ataontsika hoe fahaverezana nationalité malagasy dia tsy mbola mihitsy nisy fanovana. Na mafisina ity mpahay lalàna ity araka izany fa mbola manankely ireo andininy ao anatin'ny code de la nationalité izay mahavery ny zoom-pirenena malagasy. Misy antony anankiroa no mety mahavery ny nationalité malagasy. Ireo dia voalaza ao amin'ny andininy faharoa amby efapolo sy ny andininy fa 5 amby efapolo ao anatin'io code de nationalité malagasy io. Tiako ihany koa ny manamarika fa ny andininy fa 3 amby efapolo amin'ny code de nationalité malagasy io dia karazana totsika hoe fomba nentina na nitondrana mety averina nationalité malagasy amin'ireo olona izay tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe corps d'armée na manao ny atao hoe service militaire. Nanamafy Maître Eloa tefy mahefa mijoro fa tsy tokony hisy fanazavana hafa intsony ny voalaza ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zoom-pirenena fa very hatrany ny zoom-pirenena malagasy raha vao malagasy efa ampitaona no mangataka zoom-pirenena hafa. Ny olona ampitaona dia tiako no manamarika fa efa tsy mineur intsony fa manana n'ilay ataontsika hoe capacité d'exercice zany hoe ny acte rehetra ataony zany de par sa propre volonté fa tsy nisy nanery izy na nisy nitarika izy tao anatin'izay nitaritiny ray aman-dreniny na hoe ny olona izay manana fahefana amin'ilay zaza izay tsy ampitaona dia mangataka izy an'ilay nationalité vahiny. Rehefa mahazo ny nationalité vahiny io izy dia very ilay nationalité malagasy izay nananany teo aloha. Tsy misy fanazavana be dia be zany tokony hoentina manoloana n'izay zavatra izay fa izay no voalaza ny lalàna. Tsy ilana anaovana fangatahana ihany koa ny efa fananana loharano mizaka zoom-pirenena hafa hoy Maître Eloa tefy mahefa mijoro. Hevitra izay nantsoiny ny filazana fa ny fananany filoham-pirenena Andrazoelina Raibe teratany Frantsay no nahazoany ny zoom-pirenena Frantsay. Raha ohatra ka nationalité vahiny ny razambe an'ilay olona tany aloha dia hoe mahazo zany izy an'ilay nationalité an'ilay razambe tany aloha na ny dadany na ohatr'izany na ny dadabeany dia tiako ny manamarika fa tsy nanao fangatahana izy haka nationalité vahiny amin'izay fotoana izay.
foana araka izany raha ny lalàna no arahana ny zoam-pirenena malagasy izay anana ny filohan'ny pireneny raha namafisiny Julien Randriamorasata hatrany. Tsotra be ilay izy. Foana zany a ny nationalité malagasiny. Raha ohatra izy ka nanao fangatahana an-tsitrapo an'le nationalité française. Zay ngamba dia fa ampy zay nazavantsika fa foana ny nationalité malagasy zany filoha ankehitriny zany président Andry Rajoelina. Tsy tokony isy ambony lalàna na ny filohan'ny pirenena aza ho ihany reto birao politika ny antoko tima ireto izay nanao fanambarana androany mahakasika ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio alatsinainy fasivy amby folo ny volana jona taona 13 aoriny ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Pasteur André Mayol Christian Flot national ny antoko politique ZFFM na ny gideona fandresena fantrana eto Madagascar. Iresaresaka mahakasika an'ireo raha ramafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, ny politika sy ny fitantanana raha-mpanjakana ary ny antoko ZFFM anasananao ary anaraka izany. Araka izany dia Pasteur Mayol indray no vahiny Gasikara FM Soa ao anaty fandaharana l'invité du jour arahinao riny izao fampahalalam-baovao izao. Fotoizintsika kosa ny antsipiam-baovao. Voambana basy nandritra ny esika nataony antoko tim tao Antsirabe izay nafaratra amin'ny fandatsahana bomba mandatsa ranomaso ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny nambarany solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry androany. Nisy ny baiko maromaro samihafa azon'ireo mpitandro ny filaminana raha ny nambarany solombavambahoaka ny boriboritany fahenio ary tsy nananana antra hatramin'ny ankisy ny vehivavy lehibe. Fitanilana kosa no ataony fitondrana manoloana ny fahafahan'ny antoko ny fitondrana manao esika hoy ny solombavambahoaka Anitra Razafimanantsoa tao anaty ny fandaharana miara-manonja androany. Mendrika Razafinasima sy Anjarakotonoraina. Baiko avy amin'ny tompon'andraiky mpanjakana tany Antsirabe sy ny fanjakana Foibe no niangan'ny fanapohana bomba tao Antsirabe ny sabotsy 17 jona 2022 lasa teo nandritra ny hetsika nataony antoko tima tany an-toerana ho nisy solombavambahoaka tima voafito tao amboriboritany fahenina Todosoa Andriamampandry. Ary misy ny baiko maro isan-karazany sy azo avy amin'ny fitondram-panjakana dia teo moa zany ny segy ny misy ny intérieur ary eo ihany koa zany zay milaza azo tena hoe tompona Antsirabe manana ny fahefany dia ny chef de région. Fa raha dia teo azy izany baiko izany hoe atao mihitsy zay tsy idiran'ny olona ao Antsirabe dia hitantsika ngamba ireny fa na dia teo azy ny tivitra vararaka ny grenade zay natao anankizy kely io na olo-dehibe io na ramatoa io na inona zany dia tsy nanana antra enina dia ny filoha Ravalomanana ary dia nambanana basy tany. Ny solombavambahoaka voatositosika tao anatin'ireny zavatra maro samihafa ireny. Tompon'andraikitra izay tsy sany atrika an'ireo vahoaka ny hetsika tao Antsirabe hoy Todosoa Andriamampandry. Ary ny fitondrany ity ny mpitondra ary eo autorité locale dia kanosa. Za dia nisan'ny antso misy tamin'ny radio sy ny télé izay niresaka tamin'ny vantana tamin'ny émoreko hoe raha lehilahy izay milaza azo gouverneur na ny préfet na ny segy na misy ny intérieur dia misy roa manatrika anay sy manatrika amin'ny voaka fa dia akoho lafataka zany ry zareo ny herim-pamoretana no apresiana nefa no ny herim-bahoaka dia nanapoaka basy ary izy nanamono sy nanipy grenady dia vaky barara zany fa reny hita maso reny fa dia tsisy maresin'ny vahoaka zany endriky ny tsy fisian'ny demokrasia ihany koa io tranga tany Antsirabe io ary manosika ireo mpitarika tsy anaikilembenana ho iatran'ny solombavambahoaka Todosoa Andriamampandry. Reny zany dia mbola endriky ny tsy fisian'ny demokrasia ary nisy ny herim-pamoretana zavatra tsy tokony atao reny. Ny dikan'ireny dia efa mialaina ny fitondram-panjakana. Vao maika amaivaka vao maika reny mitarika ny vahoaka sy izay mpitarika zany tsy anaikilembenana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena. Nambarany solombavambahoaka Maître Anitra Razafimanantsoa tao anatin'ny fandaharana miara-manonja kosa androany fa misy ny fitongilanana amin'ny fahalalahana. Porofo tamin'izany raha nambara ny fahafahan'ny antoko ny fitondram-panjakana manatanteraka hetsika tao Manakara ny farany herinandro lasa teo. Liberté de circulation ato anatin'ny Madagasikara tsy hoe any faratsy dia tsy Madagasikara daholo naiza lentsika rehefa eto Madagasikara.
fa tsy hoe nareo volomboasary manao miamilamina be ary fitovinany ary tsy misy na olona anankiray ohatra n'iny arana amin'ny polisy municipaly manengy manimbatsembana anareo fa reny ary mbola ampiasaina ampitandro filaminana sy ny olona mpiasa-panjakana tokony tsy ampanaovina volomboasary ampanaovinareo volomboasary daholo ao anatin'izany les deux poids deux mesures les égalité de chance zay resahantsika foana hoe ny filoham-pirenena nge no miantoka ny tsy fitongolanana eo amin'ny fitondrana zany zany hoe tsy filoham-pirenena ny apahany malagasy izy fa filoham-pirenena amin'ny malagasy rehetra. Olona efatra monina ratra nandritra ny fanapohan'ny mpitandro ny filaminana bomba mandasa-dranomaso nanaparitahan'ireo mpanaradiany filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao an-tsena kely ny Sirabe ny sabotsy lasa teo. Zaza iray 12 taona ihany koa no sepotra ireo bomba mandasa-dranomaso tao anatin'ny hetsika ny tima tao an-Sirabe io. Ny fanajana ny tany demokratika sy fahalalana maneho hevitra mihitsy no mampametra-panontaniana eto Madagasikara amin'izao raha ny nambarany filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Jean-Jacques Karabinirina androany. Nambarany mantsy fa tsy misakanana fanavelanao hetsika malalaka ny TGV tao Manakara ny farany herinandro lasa teo. Tsy mahasakana ny fanatanterahana ny miavatory nefa io fanakatsakana natao io raha ny nomariny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Karabinirina fa ito ny fanatanterahana izany ka aorian'ny Paris dia hiditra amin'ny fanatanterahana ny Congrès national sy ny fidinana isaky ny district izay tsy mbola nandray izany ny miavatoro. Ny andindinjary hoetiny Tozy Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Tsy sambany na voalohany no misy ny fifanosehana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao politika rehefa misy ny fampiarana ny baika ataon'ny mpitondra manoloana ny hetsika ataon'ny mpanao politika hoy ny filoha lefitra ny teny miram-pirenena Jean-Jacques Karabinirina kanefa ny zavantranga tany Morondava farany teo no lasa atao resaka be raha ny nambarany. Ny tany tandalana sy ny fanajana ny fiainatra demokratika no mampametra-panontaniana ho ihany ity solombavam-bahoaka ity. Ny fanontaniana mipetraka androany dia hoe mbola mipetraka ve ny tany tandalana sy ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Tany tandalana ho iaho satria nahoana satria raha tany tandalana no resahana dia mampametra-panontaniana ihany ireo fisakanana na fanakanana na fanakatsakanana ataon'ireo mpitandro ny filaminana ve tena mbola ao anatin'izay ara-dalàna izay na mahatany tandalana ny Madagasikara izay. Ny mpitandro ny filaminana no tena nanosika ny mpanao fihetsiketsehana tao Morondava raha ny zavantranga tany an-toerana ny 21 jona lasa teo ho iatrany Jean-Jacques Karabinirina. Tsy nisy fanelingelelana natahorana tao anatin'izany miavatoro izany raha ny nomariany hatrany. Ny fanakanandro zareo ny olona tsy honiditra tao amin'ilay toerana na tonga ny olona ny bosesika taty amin'ny arabe fa raha zay tonga na velaniditra ary efa nisy olona tafiditra ngeny tao ka ny fanontaniana mipetraka dia zay hoe tsy voalohany ary tsy samba no ihany nisy zany fifanosehana ho iaho satria tsy ny mpanao fihetsiketsehana na ireo teaneo hevitra ihany no manosika mitandro filaminana fa ny mpitandro filaminana koa dia manosika azy ireo ka asina resabe zavatra ty angamba zavatra hafa ny tiana hahatongavana fa eto dia misarika ny sainy tsirairay fanajana ny demokrasia ve zay fanajana ny tany tandalana ve zay ary zay ve no hirosoantsika makany amin'ny fifidianana milamina sy ekeny rehetra. Mahagaga ihany koa ny tsy nanakanana ny hetsika nataon'ny antoko TGV tany Manakara ny farany herinandro lasa teo hoy Jean-Jacques Karabinirina. Ny zavatra mahagaga dia izao voamaly no maly tokoa isika mahita amin'ny tambazotra mahita amin'ny televiziona fa nisy famorim-bahoaka nataon'ny TGV hoe ainga vao ifotony zay hetsika politika ranoray natao tany Manakara tsy misy fanakatsakana na dia iray ka lay hoe satria rehefa miteny ireo mpitandro filaminana sy ireo tompona ndraikitra solon-tena-mpanjakana ny préfet sy ny chef de district zany dia milaza hoe baiko ny anay ka ekena fa baiko manaraka baiko ry zareo fa zay baiko zay tompoko dia tsy maintsy ao anatiny zay voafaritry ny lalàna ny tokony ho tanterahina fa tsy hoe arakaraka zay sitraponay mpanao politika na ny eo amin'ny fitondrana io na ny tsy eo amin'ny fitondrana. Tsy ahasakana ny miavatoro ny tranga tany Morondava hoy Jean-Jacques Karabinirina. Antananarivo no andray ny miavatoro aorian'ny miavatoro any Paris raha ny nambarany. Mitohy ny miavatora na ny eto toerana na ny any ivelany satria araka ny efa hitantsika dia efa ny Paris
renivohitry frantsa présidencité ny amin'izao fotoana izao a anatrika n'ilay miavatoro atao ny 4 ny volana jolay ity. Manarak'izay dia rehefa tonga izahay dia misy ny fikaonandoha-pirenena na kongresy nasionaly atao ny prositeny miavatoro manerana ny Madagasikara atao eto Antananarivo any atsasatsasaky ny volana jolay any. Dia mino sy manantena koa izahay fa alefa izotra ara-dalàna zay fa tsisy koa ny fanaka-tsakanana rehetra satria atao anaty trano ary atao anaty trano mifefy izay kongresy nasionaly atao ny miavatoro prositeny izay. Isan'ny azo any Paris ihany koa ireo solombavambahoaka sasany izay mpitardia amin'ny siteny Randrianasolony haiko amonjy ny miavatoro any Paris ny sabotsy 24 jona io ho iatrany Jean-Jacques Rabinirina. Itoy amin'ireo distrika rehetra izay tsy mbola nolalovana ihany koa ny miavatoro io aorian'izay ho iatrany ny solombavambahoaka Jean-Jacques Rabinirina. Tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny 20 isanjato ny malagasy noho ny fahalovana nanomboka ny taona 1770 araka ny tatitra izay nataon'ny banky iraisam-pirenena raha ny nambarany siteny Randrianasolony haiko nandritra ny fiaonany tamin'ny diaspora tao Frantsa ho an'ny omaly alahady 12 jona. Mba tsy hisian'ny fanomezantsiny ny hain'ireo diaspora Frantsa ny tenany hitadiavana vahaolana amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara io ary nanamariany ihany koa fa 100 isanjato ny tahany fahaizana mamaky teny sy manoratra ho an'ireo malagasy mipetraka any Frantsa. No tanterahina omaly tao Frantsa moa ny farany herinandro teo ny fiaonany solombavambahoaka sy teny Randrianasolony haiko tamin'ireo diaspora tao Frantsa. Sy eto Madagasikara ihany no anatanterahana ny miavatoro hitadiavana vahaolana ho an'ny fampandrosoana ny firenena fa mihitatra hatrany ivelany indrindra ho an'ny fitadiavana vahaolana ho an'ny tontolo ny fanabeazana. Saika efatrany amin'ny taona 70 any no ny aina tao anatin'ny fahalovana ny tontolo ny fampianarana ho ny solombavambahoaka sy teny Randrianasolony haiko. Mbola misedra olana ihany koa aza ny tanora raha no mariany aoriany ny fianarana. Io karazana fahalovana ao amin'ny fanabeazana io dia nanomboka tamin'ny 1973 dia nandeha tsikelikely izy io 10 taona amin'ity taona ity miafarany dia zao hoe 80% gasy 28 millions sady tsy mahay mamaky teny no tsy mahay manoratra. Ya raha jerena koa ny politika ny akabeazany ankizy rehetra izay mahay dia tsy afaka manao n'inona ihany rehetra. Mazava ho azy ny mekanisme rehetra ho resantsika rehefa avy eo fa misy blocage ngeza ao anaty karaha tsy manam-bola dada sy niny tsy afaka manangana orinasa zany satria zay ny zava-misy a Madagasikara. Mila enona noho izany ny diaspora malagasy any ivelany malona ny tsirariny eto amin'ny firenena raha ny nambarany sy teny Randrianasolony haiko hatrany. Saika mahita ny olana sy ny vaovao misy eto Madagasikara ihany koa mantsy ireo teratany malagasy monina ivelany Madagasikara na dia any amin'ny toerana lavitra ny tanindrazana azy ho ity solombavambahoaka ny toliara voalohany ity. Fa 100 isanjato mino fa 100 isanjato malagasy aty ny diaspora sady mahay mamaky teny no mahay manoratra ka mba tsy ampisy zay diso repère zay tsy isiny zay hoe déconnecté ny programme na ny zavatra ataon'ny gouvernement mba tsy isiny fanomezantsiny zay ny antony hoe enonany rehetra hoe inona mba eritreritrytsika ahoana ny mba eritreritrinareo ao inona zavatra marary na tsika ny aty ivelany misy zavatra makarary atsika misy zavatra tsy zakatsika isan'andro ianareo aty mijery gazety na mamaky gazety na mieno vaovao na mijery vaovao mahatsapa anareo tsirarina mahatsapa anareo non kosa satria tsy mety misy ihany ny balance tsy mety misy ihany fomba fijery entre Madagasikara et tanàna misy ny diaspora rehetra maneran'izao. Tao anatin'ny fiaonana tamin'ny diaspora io ihany koa no nahatsiarovana ny fetiny iray ho an'ny siteny Randrianasolony haiko ao amin'ny domaine le Beauvoisière ao Essonne moa no anatanterahany miavatoro ao Paris io amin'ny sabotsy 4 jona ho avy zao. Fotoana izay enony ireo malagasy any ivelany Madagasikara sy ny monina manerana ny la Frantsa ilay manontolo.
Lafomba vao hafa kosa indray ny antsony ministry ny fitsarana ny lehibe ny fampanoavana eo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany ijery akaiky ny rariny momba ny famefena lalankely ny mponina eny amin'ny meteo ampasapito ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy Naivo Raoldina Androany hiaran'ny tsindry mantsy ireo vahoaka raha ny nambarany izay saika tonga hatramin'ny ady ny sabotsy lasa teo noho ny fandrahoana nataon'ireo mitady amefany tany ho hatrany ty solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy ity lalana ity nefa izay efa lalana antaonany maro teo amin'ny meteo ka efa tsy azo fefena intsony hoy Naivo Raoldina nandritra ny fidina tena toerana Androany mendrika razavina tsy masianja rakotonoray tsy manaiky ny anakanana ny lalam-bahoaka sy amin'ny meteo ampasapito ireo mpampiasa ny lalanyity raha nambarany solotenan'izy ireo Androany fa ny tombotsoam-bahoaka na iza milaza an'izao na iza milaza ny ry tsy azon'olo tokana ho sakanana mihitsy fa manjaka vahoaka fikotona zao nipetrahana nampiasana ny lalany iny teo nampiasana ny lalany iny zany tamin'ny zanako teraka tamin'ny 72 ny zanako lamatoa nianatra tato amin'ny sekolombosalama eo amin'ny efa teo lalany io efa teo servitude de passage tsy azo sakanana mihitsy ny hoe na iza anakanany io tsy voasaka tsy azo sakanana io satria lala-pokon'olona hatramin'izay io fa tsy lalana noforonina lalam-bahoaka tsy azo tapenana nefa io lalana io ho nisy mavavoaka amin'ny boriboritany fahadimy Naivo Raoldina izay tonga teny an-toerana dia nangataka fokon'olona teto nansana hoe mbo amboary député io lalana io dia no nangataka lay fokon'olona dia namboarina le lalana rehefa namboarina le lalana dia ny sakanany satria hoe lazay mifanazy io nefa nao amin'ny saritany aga dia efa potrako ny lalana tany amin'ny domaine navoaka amin'ny fitsarana zay mampomenay dia zao hoe après tout le asao fa ny teny kosa fitsarana hoe incompétent zay mifandanan'olona le asa nefa mivaty tany efa vita io olana io izay miteraka savorivory tena ny-toerana noho ny tsy fanekeny ireo vahoaka ny anakanana ny lalan'izy ireo isabotsy lasa teo raha ny fanazavany ny solombavam-bahoaka fa tamin'ny sabotsy dia nisy zavatra nitranga teto saika tratra fitsaram-bahoaka zareo a fa potehan'le lalana dia natsiny barera banana andro amin'ny 10 alina amin'ny 6 alina mbola teto polisy azonao antanina amin'ny PV dia milazy fa tsy matahotra nizanisa ny antso ny ministra ny fitsarana ijery akaiky anjira raha ty araka izany ny solombavam-bahoaka Naivo Raoldina izay nidina teny an-toerana Androany nijery ireo olona ny lalan'ny mponina no sady nijery ny fahavitany ny fanamboarana ny lalana saika Androany vao nanomboka ny fizarana ny taratasy fiantsona ho an'ny fanadinana CEPE ho an'ireo sekoly sasany raha ny fanadidina natao Androany ho fisorohana ny fahaverezan'ny taratasy fiantsona asiany mety sy ho fiverenan'ny mpiadina any an-tsekoly intsony no nahatonga fanapahakevitra io hoy ny talenjekoly saika fahita isan-taona mantsy io fahaverezan'ny convocation io raha ny tatitra azo hatrany raha mpitso no hiatrika ny fanadinana CEPE ireo mpiadina miisa 2.7 sy 7 sy 2 alina eto Antananarivo renivohitra nanao ny fanadihadiany no ansirana Evson sy tokony anarandrianjato fomba fiasa efa napetraka hatramin'izay nisy fizarana ny taratasy fiantsona hiatrika amin'ny fanadinana raha tsy iray andro mialohany anatanterahana ny fanadinana io ho an'ny sekoly iray izay nanaovana fanadihadiana Androany efa nomena melona efa nitoerana hiatrihan'ny mpiadina ny fanadinana io sy ny laharany efitrano anatanterahany fanadinana mba hahafahan'izy ireo mijery ny salle raha ny fanazavana ny anay zany hatramin'izay mihitsy lafa hian'ny examen vao zaraina ny convocation ny antony dia mba hahatonga ny ankizy aloha tsy hanapaka satria rehefa voarainy voalohany mialoha iny convocation iny dia mety tsy alefandray aman-dreny tsony izy nefa tena misy fiatraikany be mihitsy ny ankizy aloha hoe manapaka be alohan'ny examen dia isorohana ny mety ho fahaverezany koa dia aleonay mihitsy ny lafa hian'ny examen vao zaraina ny convocation numéro 1 ny convocation ny salle d'examen efa omenay andry zareo mialoha dia zany hoe week-end zany izy na amin'ny fotoana hafany dia efa afaka mijery mialoha an'le salle fa le tena convocation mihitsy zany amin'ny fotoana ohatr'izao zay vao avoakanay efa fantatry ny ray aman-dreny atao misy anay ihany zay zavatra izay dia tsy dia mametraka olana loatra saika hita isa-taona io olana taratasy fiantsona io izay saika any amin'ireo sekoly tsy miankina noho ny olana eo amin'ny tsy fandoavana ny saram-pianarana no miteraka an'izany hoy ny avy amin'ny Cisco misy foana moa isa-taona ny problème na convocation hoe ankizy avy any amin'ny école privé mety hoe tsy nahalo écolage izy ohatran'izany dia lasa tsy nahazo convocation rehefa nanomboka tamin'ny sabotsy dia
nikarakara zany problème zany zay teto anivosisiko ana tamin'ny revonvohatra ary efa résolu daholo izy amin'izao fotoana itenenantsika zao. Ho an'ny androany fanomezana toromarika farany amin'izay tokony atao sy ny tsy tokony atao sisa nonomena andreo mpiadina. Toy ihany koa ny fanomanana ara-tsaina andreo mpianatra ireo. Miisa 720 sy 340 ny mpiadina ho an'ny foibe ny CEG Antambarinandrina izay eo amin'ny CEG Antambarinandrina sy ny Sainte Famille Mamasina no miatrika an'izany. Nahitana fiakarana ny isan'ireo mpiadina tamin'ity taona ity ho ny lehibe ny foibe mpanadinana. Saika efa vita avokoa ny fanomanana raha fidinana ifotony tena toerana natao androany. Raha teto amin'ny foibe mpanadinana zany dia efa tamin'ny alatsinainy 12 juin no tapitra voazara any amin'ireo sekoly ianaran'ny mpianatra ny convocation. Fa ny fizarana indray any amin'ny sekoly dia tena andraikitry ny sekoly izay ianaran'ny ankizy no manaparitaka an'iny. Efa milamina tsara daholo miandry ny rapitso efa vita tamin'ny zoma hariva ny fanaovana ny numéro an'ny table, numéro an'ny salle, efa mipetraka reny ny listin'ny ankizy. Tsy tokony hisy olana no fahazon'ny mpiadina ny taratasy mpanadinana noho ny fitsinjarana izay efa nalefa efa ela. Nanomboka tamin'ny 12 ratolakandro teo moa no tonga tsikelikely nijery ny efitrano anatanterahana fanadinana ho an'ny rahampitso ny ray aman-dreny. Zay mianaka zany efa nieritreritra ihany hoe hiaraka androany fa le toetrandro ohatran'ny niovana angatsika be androany dia najanoko izy any an-trano satria sao dia manitratry ny antsika dia sao dia marary rahampitso. Dia najanoko any an-trano izy fa za rery no nijery ny salle dia efa hitako le salle. Andrevizeny androany zany zao le sary amin'ny connaissance usuelle reny sisa. Dia après midi mety afa matoritory sisa makamakaina. Zay zao no mipetraka eny pasika eny mipetraka. Dia fa manana azy andeha melo zao raha pitsy tiva androany tiva homanina daholo ny zavatra rehetra. Ho an'ny sisy koa Antananarivo renivohitra foibe mpanadinana miisa 370 izay mizara amin'ny efitrano mpanadinana 200 no handray an'ireo mpiadina amin'ny CEPE. Nahitana fianana oatra faingo 570 isan-jato ny tanireo kandida ho lehibe ny fari-padidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra. Mitotaly 10 mihetsy kosa ireo mpiadina voasoratra anarana ho an'ny fanadinana CEPE manerana Madagasikara izay paritaka amin'ny foibe mpanadinana miisa 570 manerana ny Nosy. Fito taona moa ny zandriny indrindra amin'ny mpiadina raha toka 70 taona ny lehibe indrindra. Nisaraka ady sahala ohatrany ny Bariany Madagasikara sy ny Black Star ny Ghana omaly teo Mamasina tamin'ny fifanitsanana iakarana ny kanina 2024 izay atao any Côte d'Ivoire. Nisy ny ezaka sy fanovanana tao saingy tsy maintsy misy hatrany ny lesoka arenina eo amin'ny ekipa hoy ny mpanazatra ny Baria. Omaly ny lalao fahadimy nandraisan'ny ekipa ny Bariany Madagasikara anjara tamin'ny fifanitsanana ho an'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika 2024 ho an'ireo amin'ny vondrona E. Nabina Ravelorson sy Anjara Kotonorainy. Nanana tombony tamin'ny baolina tokony ho maty ny ekipany Bariany Madagasikara nandritra ny afianana tamin'ny Black Star Ghana omaly teny amin'ny kianja be ny Mamasina. Na dia nisy aza ny fatahorana kely azy ireo mpilalao nandritra ny fizara-potoana voalohany. Miezaka nanindry ireo Black Star ihany tamin'ny fizara-potoana faharoa na dia tsy tsara aza ny vokatra fa efa niezaka nitazona io isa ady sahala io hatrany nandritra ny fifanitsanana. Tena hoe afa-po tanteraka fa ny zava-dehibe kosa aloha zany mba tsy resy nanakana an'ilay faharesena izay nisesisesy teo tsika mino fa atao anatin'ny 3 mois tsara tsy diso faharesena foana dia indrindra teto Mamasina dia ny zava-dehibe hoe mba tsy resy teto amintsika aloha ny réaction ngamba aloha dia mijanona valy fotsiny tsy resy aloha fa tsy mandray n'iny lalao iny mihitsy tena référence be hoe Ganary tsy maharesy antsika fa hoana aoriana n'iny dia vao maika tokony hiasa be fa tsy afeno somary nisy fatahorana kely tamin'ny voalohany sao dia rehefa mandeha miplonge be any aloha dia sao dia misy baolina maty fatombon-javatra iny olona eo andalam-panamboarana raha ny tena marina dia eo andalam-panamboarana tsika tsy afaka miteny mihitsy hoe fa tsara resy fa ny zava-dehibe hoe tsy resy aloha androany.
tsy nanana eritreritra ny tazona isady sala ohatrana ohatra ny ekipa ny Baria ho etran'ny mpanazatra. Nanana tombony kokoa tamin'ny fanomanana ny baolina noho ny ireo Black Star ny Ghana ihany koa anefa ny Baria teny ambony kianja voatazona nefa ny ady sala teo Mahamasina omaly. Ho an'ny mpanazatra coach Roro lalao roa no ny fanarana tamin'ny fédération na hoentina ho an'ny Baria io raha ny anambarany omaly taorina ny lalao. Tsy fantatra ny fiovan'ny fanapahan-kevitra orinan'ny lalao roa na mpandreketina hoe hatrany ro mialina Rakotondrabe. Tsy ilay amiko ilay tsy hoe ny androany toerana nanao aty sala tamikana dia laza eto hoe zany tena mpanazatra mahay indrindra. Amiko tsy zany mpanazatra tsara sy mahay indrindra eto Madagasikara fa ny zavatra fantatro fotsiny teny hoe mahafinaritra ary ny zavatra ataoko hatram'izao tsy resy androany dia miezaka mifaly amin'izay fotsiny ny hoe faninana efa teniko hatramboalohany zay tsara ho marena aloha ny fanarahana ny antobisiko eto dia mazava-be efa bolana ty lalao roa ty ihany zay noho izany ny fanapahan-kevitra rehetra orenan'izay dia tsy anjara koa fa anjara ny mpanapa-kevitra rehetra. Manana isa roa i Madagasikara ao anatin'ny vondrona eo raha toa ka manana isa sivy Ghana. Andasana ny andro fahenina farany amin'ny fifamitsanana izay ihaonan'ny Barian'i Madagasikara sy Angola amin'ny volana septambra ho avy izao. Ho an'io lalao omaly io rakotra mpijery tanteraka i Mahamasina izay miaina tao anatin'ny lalao hatramin'ny faran'ny Malagasy. Hiditra amin'ny pejy doka kosa resika. Maro ireo zava-bita nandritra ny 20 taona tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay miompana amin'ny fanamboarana efitrano fianarana ho an'ny fikambanana Soatata raha ny nambaran'ny filohan'ny fikambanana tao Frantsa. Isan'ny efa nisitraka fanampiana tamin'izany ny commune Tsirangote, Ambovombe, Lavanono, Ejedy ary ny tao Toliara. Nankalaizana tao So Frantsa ny sabotsy 17 jona lasa teo ny faha 20 taona ny fikambanana Soatata io izay niantson'izy ireo fitohizana miasa amin'ireo mpiara-mioninantoka amin'ny fikambanana. Fikambanana mpanao asa soa izay manandratra ny kolontsaina malagasy manohana ny zaza malagasy amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny fikambanana Soatata. Isan'ny zava-bita ny fikambanana tao anatin'ny 20 taona ny fanamboarana ny efitrano fianarana toy ny tao Toliara, Ejedy, Lavanono, Ambovombe sy ny commune Tsirangote. Fampahafantarana ny ezaka vita ihany koa ny fotoana toa io hoy ny filohan'ny fikambanana Soatata. Ny tanjona fikambanana ny zava-bita voalohany indrindra betsaka satria tamin'ny 2003 izay maha 20 taona anazy androany dia tamin'ny 2003 ny association zany natsangana association kely le izy association fianakaviana ambolohany satria zahay zany fianakaviana artiste dia hoe promouvoir la musique any Atsimo any nefa rehefa taty aoriana dia hita fa tsy dia izay ihany zany zavatra tena mahaliana ary tena tadiaviny any androy fa betsaka indrindra fa amin'ny fianarana dia nanapa-kevitra i association Soatata tsy hoe nanova ny statut zany fa nampiditra ny protection ou promouvoir de l'éducation dans le sud de Madagascar. Efa miomana ihany koa ny fikambanana Soatata ho an'ny 20 taona manaraka ho etrany ny filohan'ny fikambanana Soatata izay manantena ihany koa ireo mpiara-mioninantoka ny anohanany ny ezaka ataon'ny fikambanana. Eritseretina ka azo eritseretina satria raha ohatra ny fatatenako maha présidente ny fikambanana Soatata dia hitako fa tsy miela izay nandalovany 20 taona zay ary tsy ela maro ny zavatsoa vitanay napetraka tany ampoerana any amin'ny faritra Atsimo iny ka ataoko fa ny 20 taona ho avy koa betsaka ny zavatra hisy ary
zavatra ngeza sy bebe kokoa mihoatra ny androany. Tonga nanotrana ny lanonam-pankalazana ny mahasovin'ny malagasy ao Frantsa sy ny Bertrand ny So ary ireo mpiara-mombona antoka miara-miasa amin'ny fikambanana Soatata. 20 taona sahady izay no nifinoana ny fikambanana Soatata tao So France ary ny sabotsy lasa teo no nanatanterana ny fankalazana izany. Efa taona nanolorana ny So. Efa taona ny karoam-baovao. Efa taona nizarana antsika. Efa taona nitsidiana ny tokantranonao. Ary efa taona nizarana vaovao. Ray Jolay 2024. Ray Jolay 2024. Real News ny vaovao marina. Ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro. L'invité du jour. Mankalaza ny fahefataona, Real TV, mieux que le meilleur. Dimapolo taona izay milasa. Tsy mitsarotra mivoatra amin'ny lafiny rehetra izahay mba hanatranana ireo tanjona maro. Etsika maro no anamarina izany ka hatomboka havaravarana misokatra ho tanterahana ny faharoapolon'ny jona 13 avy eto amin'ny foibe. Mitondra ny anjara biriky io fampandrosoana ny Madagasikara. Ankalaza ny fahadimapolo taona ny Banque Foibe ny Madagasikara. Tsy dia mipedy sy ny tranokala momba ny anjenjeniny. Banque Foibe ny Madagasikara, miavao sy miamafy orinantrano. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test entrée du 21 au 23 juin 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite. Soyez les bienvenus. ITTI American High School Madagascar est une école qui pratique un système éducatif américain 100% en anglais et accrédité internationalement, en salle et en ligne pour vos enfants de 3 ans à 18 ans. Préscolaire, école primaire, collège, jusqu'au lycée. ITTI American High School Madagascar prépare de manière unique les élèves à devenir des citoyens du monde. Obtenez votre diplôme d'études secondaires à Madagascar qui est accepté à la fois aux États-Unis et à l'étranger, Harvard University, Washington State et tant d'autres. Franchissez les prochaines étapes de votre éducation ou de vos projets professionnels. Confiez vos enfants à nos enseignants certifiés et expérimentés. ITTI American High School pour un avenir meilleur. Enroll today for the good of your kids. Email Manzakalu H264M 038 69 222 43 033 07 222 43. Mila mandray vola avy amin'ny tapaka sy namana avy any ivelany. Aza misahirana intsony miaraka amin'ny tapitap send sy amin'ny vola. Vaovao, efa afaka mandray vola avy any ivelany compte amin'ny vola avy amin'ny tapitap send. Ary avy hatrany dia ariary. N'aiza n'aiza misy ny havanao na any Europe, USA, Canada na Emirates Arabes Unis amin'ny fotoana rehetra tsy mivoaka ny trano sady tsara ny taux de change. Tsindrio aingana ny 10 111 étoile 1 dièse. Amin'ny vola, tsotra, aingana, azo antoka. Manapetra ny
fifankatiavana fandefasam-bola avy any an-dafy makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union, TapTap Send, Ria, Orange Money Europe, Orange Money, miainany sakana azo antoka kokoa. Neny ao amin'ny Aigle-d'Or moa misy kapa tsy vokatra maro hafa ho an'ny lehilahy Ie, misy kapa, kiraro, polo, t-shirt, bandoulière, sac banane sy vokatra maro be. Satria mila makantsika mijery ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny dada amin'izao fetiny iray izao. Hay tokoa ho fankalazana ny fetiny iray dia ho zarainy Aigle-d'Or porte-clés na porte-carte maimaimpony ireo mpanjifa kapa hoditra ho an'ny dada. Ny 12 jona hatramin'ny 17 jona izao. Tolotra manan-kereny amin'ireo magazay Aigle-d'Or rehetra manerana nosy kararao tiare. Aigle-d'Or manandratra avy antsika. Dia izany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ny izao alina izao ankasitrahana fenanao sy nisaraka taminay hatramin'ny farany dia mamy fotoananao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko. Real News Natulchi. Sanjib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Tifao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao ny Vao Shampoing amin'ny endriny vaovao. Salome Vao Shampoing. Napini. Vaovao be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola eo foana ilay Vaoline mahazatra antsika. Toy ihany koa i. Mousli Makingeri amin'ny vidiny 900 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, be vitamine sy otrikaina natoraly. Mousli! Ary azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine Liberator. Ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Liberator, une liberté de saveur.